Aí ele cuida lá e tirou. Fietsika nataonareo teto tsara honenina voalohany fietsika manotrona ny fietsika manotrona ny olona tratra ny fikorotana-tsaina tia misy fikarakara ary ny faharoa dia hoe fikarakarana ny tontolo iainana izay nataontsika makasitraka makatelina faly dia faly ny tenako mahita anareo tonga maro betsaka ohatran'izao dia hanaovana izay teny hanamafisy antsika an'izay fisaorana izay dia hanao sira anankiray isika fa ny lohan'izay ngamba Hafinaontsika fizarana izay côté zay hitanareo misy trano anankiray mahafinaritra izay mbola hotafona afaka kelikely dia mandeha miditra eo zany ny kilonga ny ankizy aloha isika rehetra moa zany isika rehetra miditra ao aby dia mandray mofo dia misy dite ihany koa ao dia rehefa avy mandray mofo avy eo dia misy lalana mivoaka ihany koa ery dia tonga dia makany tonga dia mivoaka makany zany zay fa ny ankizy kely zany no miditra voalohany mandray izay côté zay magnano zay aby Ary araka itompon-tena isika hanomboka ny sorona masina. Androany alakamisy 17 May taona 2024 fankalazana manetriketrika ny akaran'i Jesoa any an-danitra. Ny loha hevitra aroson'ny fiangonana ho antsika amin'ity andro anio ity omany ny hiverenan'i Kristy. Omany ny hiverenan'i Kristy. Iaraka hitsangana ary isika hanomboka ny irafidirana dia ireo firana vaovao tena mekakora amin'izany ho ny voa barabarana. Umasika menakavy ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tomposika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisanao amin'ny fanahy masina.
miaraka makalaza n'izao le karan'izay soa ny an-danitra izao sika mandeha machine androany miaraka amin'izay ihany koa no anatanterahasika atao amin'ny doyen afovoany ny fihaonam-ben'ny tanora amin'ity androandroany ity satria isika moa nikasa hanao JMJ ny doyen fa noho ny fotoana sy ampy sy ny fiomanana sy voamana tsara moa tsika koa mitsinjo ny JMJ madagna tamatavy de no ezahana tsy natao zay fa androany zany tsika no anehoantsika ny fiombonana atao amin'ny doyen afovoany zany hoe JMJ ndray andro zany asika ho an'ity androandroany ity de zay hoe raha banasika mianakavy tratran'izao fotoana izao mialohany anolorana ny sorona masina sy anohizana ny vavaka de hampahafantarana antsika vetivety aloha ny pretra sy ny diakra reto jozy izay miara-dalana amintsika tanora eto amin'ny doyen afovoany ireto aoarya atomboka ko avy ato amin'ny ilany ato mba makeololokelagna mopera Joansin izy no vicaire ao amin'ny paroasy Masina Peraspoly ao Ambomiadana misaotra mopera ye sady izy no doyen ny pretra atao amin'ny doyen afovoany zay de manaraka azy mopera Rivo Antoine izy no miandraikitra ny aumônerie catholique universitaire zany hoe ny université zany izy miaraka amin'ny mpianatra agny de ny Makasary ato mopera Makasary manao solomaso tsara be ty mopera Sik Marcel miandraikitra ny ada sy ny serasera atao amin'ny diocèse ary adjoint ao amin'ny didek atao amin'ny diocèse fampianarana katolika de ny ato mopera Miora izy sady miandraikitra ny Zatoaty lehibe ny trano amin'ny Zatoaty zany izy no aumônien'ny vovonan'ny ankizy atao amin'ny diocèse n'Ambosta sady vicaire dominical ao amin'ny paroisse cathédrale de ny diacre Zanoa miara-miasa mopera Sik Marcel ao amin'ny serasera ny tanoran'ny diocèse ao amin'ny ada de sady vicaire manao stage diaconal ao amin'ny paroisse cathédrale miaraka amintsika tanora ihany koa ao anatin'ny aumônerie tanora atao amin'ny diocèse diacre Jean Julien izay manao stage diaconal atao amin'ny district n'Ambosta Manodidina de ireo diacre amin'ny raha lahareo de ho hamasinina pretra amin'ny volana Augusta ho avy izao de toanantsika mibavaka hatrany raha soanareo diacre de misy frère ihany koa eto ato frère Etienne izy manampy amin'ny mopera Miora ao amin'ny Zatoaty sady manampy ihany koa amin'ny aumônerie ny vovonan'ny ankizy atao amin'ny diocèse de ao frère Gilbert aizaka izy zay frère Gilbert igny manao satroka miteo amin'ny anaty teo igny frère Gilbert miasa ao amin'ny librairie ao fivarotana boky ny diocèse ao izy sady miandraikitra ihany koa manampy ao amin'ny aumônerie ny tanora atao amin'ny diocèse n'Ambosta de ireto misy masera maromaro hitantsika agnatiny agny reo misy maseran'ny asangany tagna zay voatonona misy maseran'ny Sacré Cœur de Jésus Agnakasaka misy asangany tagna zay masera talifa zay agnarana na erina ety misy maseran'ny missionnaire de l'évangile mino fa misy ao misy maseran'ny mariste angamba mety misy ao na ohatra tsy misy zay manangatangana fa manangatangana ohatra misy maseran'ny Saint Joseph de Cluny misy maseran'ny Jean de Rano avy ao Ambomiadana sy avy eto amin'ny Ambinitsoa de asa misy hafa zay koa ve de misy maseran'ny Notre Dame de Fatima eo Iazaka de misy maseran'ny Bénédictine angamba tsy maky aty zareo misy ao kay misy maseran'ny Bénédictine ao de koa ny karazana sady curé n'Ambosta Manodidina izy atao amin'ny diocèse Ambosta izay miara-dalana amintsika mesaka tegna maveo mopera aumônier ary ny président ny vovonan'ny tanora eto amin'ny diocèse monsieur fils ao izy ao ny président tanora eto amin'ny diocèse Ambosta mesaka tegna maveo de vice président Sa
mahefa ny zavatra rehetra hamelany fanatantsika izy ka tonga tsika tany afiarina manak'izay miaraka iretina ny voninahit'Andriamanitra sika. Masina ankalazana ny zanakao niakatra amboninaitra ny an-danitra ary mianta aminao no ireto fanatitra ifandraisanay aminao ireto mba atao fitafatsangako velona iaraka amin'ny any an-danitra izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Ry Théophile, efa voalazako tamin'ny boky voalohany ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy sy nampianarina hatramin'ny andro nampiakarana azy noho ny efa nomeny ny didiny tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiry tao aorian'ny Zalina dia maro ny profetiny nanamarina tamin'izy ireo fa velona tokoa sady niseho taminy nandritra ny 70 andro izy ary nilaza ny momba ny fanjakan'Andriamanitra nisontra nilaza dia indreo momba ny fanjakan'Andriamanitra tamin'izy ireo ary teo anilany nanao hoe ry lehilahy avy any Galilea nahoana ianareo no mijanona eto mibanjina ny lanitra iny Jesosy nalaina taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Izay voanoremetsika teo dia ataontsika hira ny Salamo 120 zavatra iray ao amin'ny firana vaovao taty rehefa trapovaly. Yeah.
dia hanome anareo ny fanahin'ny fahendrena amam-panambarana hahalalana azy tsara ary mba hampihariharitany tsara ny masom-panahinareo hahalala izao. Ny fanantenana ny antsoany anareo ny habeny voninahitry ny lovan'ny maniny ho an'ny olo-masina ary ny habeny fahefany ohatra loapapany ho an'izay. Arindro ao eo aminareo mandrakariva ambara-patongavany faran'izao tontolo izao. Aleluia. Neni tumpu Ovo mafali Arakan nusratan mas nai matiu Nalaina tom nituk pa valam ropulu andin fahen nambin ful katram faharopulu Tamni zani andro izany ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilea any amin'ny tendrombohitra nasain'i Jesoa halehany. Nohony nahitan'i Jesoa izy ireo izay nisalasala taloha dia nitsaoka azy. Ary Jesoa nanontany azy ireo ka nilaza taminy hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany koa mandehana ianareo mampianara ny firenena rehetra manao batemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Ampianaro izy hitandrina ny zavatra rehetra nandidiko anareo. Ary indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatonga ny faran'izao tontolo izao. Izany ary ny teny ny Tompo. Ny akaran'i Jesoa any an-danitra isika rehetra androany atenaiko sy inoko fa samy miaino tsara ny tenin'Andriamanitra netefa tamintsika rehetra teo. Anisany tanana raha misy anankiray na anankiroa na anankitelo na anankefatra na anankifolo ao maniry ny mba hidina. Atenaiko fa samy maniry hiakatra daholo tsika rehetra rehetra. Maniry ny dia inona natao daholo tsika rehetra rehetra. Fa izao miasa tany, ankalaza, nandavaka, nambole akondro, nanondraka, niasa tsika rehetra rehetra. Izay nanomboana an'ity fankalazana ity fa ahoana. Nga tsy hoe fankalazana manetriketrika tokony hoe liturgie nataosika tena miavaka mipoka be dia nasiana dia be teto dia sisy tokony ho zay no misy ahoana sy nareo. Ka savitany. Fa izao niasa nataosika. Niasa nataosika satria izao no antony. Raha maniry niakatra tsika isondrotra ho lasa ambony akany toerana ambony dia inona ozy ny anjely. Ny anjely tamin'ny mpianatra. Nazavaka eo reto. Fa ina azavarina mijery lanitra ny sotembole iveriny. Ary amin'izay fotoana izay izy tsy maintsy hanadina anareo hoe ahoana ny amin'ilay fandeha. Ary izy nanafatrafatra an'ireo mpianatra mandehany ianareo mampianara ny firenena rehetra. Ataovy mpianatra ny olo. Izany hoe i Jesoa lasa namela asa. Itsika omeny toko fa hiaraka amin'ny sondrotra hiakatra anomana toerana ho antsika izy ary toerana farazemilay farazetsara. Fa izao efa andraikitra zay sy natokana ho an'ny
raha sy tatiana re telivavy na mbola ny boro anankiray tsy naniry aritra mevony efa ndraikitritsika anisany sarisary kely anankiray ahafahana milaza amintsika ny hoe ny fanantenana izay velomintsika isan'andro iainatsika dia ao ambadika ao a mitaky fandraisana andraikitra mitaky firotsahana amin'ny zavatra tao tsy mila olona madio tanana tsy natao an'ny olona mitazapotsiny ny toerana ny many Kristy ho antsika fanjakany lanitra ary tsika tanora zavatra maro tsy maintsy ho lavika rehetrarehetra zao a ampiavaka atsika amin'ny tanora rehetrarehetra fotsy izay tsy natao fotsiny tsika ho tsara tarehy sy ho tsara bika fa natao indrindraindrindra ho tsara fanahy ary ny fanahy zay hoe atsara-panahy zay a tsy hita raha tsy amin'ny alalan'ny atao amin'ny fandraisana andraikitra ka dia mino sy matoky a ny fiangonana rentsika manana antsika tanora indrindra ny tanora ny fiangonana ny diosezia eto a Ambositra dia manantena antsika tanora namana rehetrarehetra sa tsy zany le fanona va isika olombelona sy ny famonjena atsika no nidinana avy any Andriamanitra ary nakanofany Maria Virginy izy no nieriny fanahy masina ka tonga olombelona nofatsihina tamin'ny andro fijaliana ho antsika iray koa tamin'ny andro miposy filady izaly arina levina izakakovelona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina miakatra ny lanitra dia mipetraka eo ankavanan'iray mbola ho avy amoninahy iray tsara mivela sy ny maty azy tsy anapataperana ny fanjakana izao mino ny fanahy masina tombosoaranay ary amin'ny ray sy ny zanaka tsaona sy mivoninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ary mitenta vava mpaminany izao mino ny eglizy iray masina katolika apostolika izao makatomboka teritokana irahin'ny Kristy tondra ny afatra navelany ho reny zao tontolo zao ny eglizy ka angatao mba ho azavainy sy homeny kely hatrany hatafita izany hafatra izany amin'ny olombelona rehetra. Mivava mba tsy harenoka atsika hipetrapotsiny ny fanantenana ny lanitra fa handrisika atsika hanatsara ny fiainana eto an-tany misy firenena manao mamifo velona na manjakazaka amin'ny hafa hoa mivava mba ho foana ny fireharehany sy ny fitompoan'ny teny fatratra hahamora ny hanjakany hevitra atorony evanjely. Ny antony hivavan'olona sasany dia ho tonga ny an-danitra fotsiny ihany koa mivava mba hiezantsika rehetra ny hanorina ny fanjakan'Andriamanitra dia ny etỳ an-tany dia ny fiarahamonina hanjakany fahalalana sy Jesua tompo, efa 2 taona izao no nanirahanao ny apôstôly hitory ny evanjely. Nefa mbola tsy totosa ny fanirianao, ko omeo piasa ny eglizinao, omeo pretra sy mpiatroka samihafa, mahery fo, hanitatra ny fanjakanao, fa ianao velona sy manjaka mandrakizay.
Februari ni ni tumpo andiamani sija Mendrikasira ni tukua armetsadi mavunzi ni misaotra na lalandava taiza ritumpurai masina Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay satria izy soa tompo mpanjaka be voninahitra ilaina ndresy ny fahotana sy ny fahafatesana dia niakatra ny atapony lanitra ompin'ny anjely amin'izao andro izao mpanelanelana an'Andriamanitra sy ny olombelona Pisara ny zao tontolo izao ary tompony hery rehetra sy hoe mba andao zany anay sinisinina fa mba hampatoky anay rasambatany fa hanaraka ny filohanay sy santatray any amin'izay efa niakarany aloha lalana anay ka noho izao hafaliana lehibe amin'ny paka izao dia mienta karavoana ny tany tontolo ary ny hery any ambony sy ny anjely dia mihira sy mankalaza ny voninahitra sy misatra manao Teacher.
mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay io ampifandraisinao amin'ny zavatra ny an-danitra izahay ety an-tany ko mianta aminao enganeny foa mampanahinay mino anao mba hiezaka ho any aminao fototsy ny ainay amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Mba mahalezy azy tsy zay mampazoto manazy ny tsirairay na isaky ny district na isaky ny paroisse dia zay no eto nanaovantsika azy. Vita ny fanaovantsika an'izay sakafo zay dia miroso avy hatrany amin'ny lalao basketball fanokafana zay ifandriana amin'ny ko fa samy manao karakara isaky ny paroisse ny district agnelagnelanany match zany naovana zay dia terrain ao mandihy zaveo ohatra ny paroisse Momiadana eo miaramianakapy dia miaraka mandihy paroisse cathédrale Marie ohatran'izay makagny agnelagnelanany any zany naovantsika an'izay dia samy mivonany amin'izay raha ohatra ko misy manana